Akafaliana tompoko lahy sy tompoko vavy nitsidika ny tokantranonao amin'izao hariva izao izay manaraka fampalalam-baovao eto amin'ilay défi Madagasikara ary asaiko ampanajana anao hanaraka izany hatramin'ny farany. Isan-tarantsika ny vaovao dia ny vaovaon'ny fanabeazana. Nanao fanambarana ny CESS fa tsy mbola tokony farana ny taom-pianarana eny amin'ny anjerimanontolo ho amin'ny taona 2024 sy 2025 arahoary ny andinidininy. Tsy mbola tokony farana ny taom-pianarana 2024 sy 2025 ho ny filohan'ny CESS androany ary tsy tokony mbola irosa fanadinana ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Miantso ireo mpianatra sy ray aman-dren'ny mpianatra ihany koa ny tenany mba tsy irorosaina manoloana ny zava-misy. Efa ny fampiresahana tamin'ny tompona andraikitra ny ministera zany fa ny tompona andraikitra ao amin'ny polyteknika no namoaka an'izany izay tsy mifanaraka mihitsy any amin'ny zava-misy satria mbola misy fampianarana tsy nanomboka akory any amin'ny polyteknika everina fa tsy tokony sarotiny amin'izany ny tompona andraikitra any amin'ny ministera satria tsy vato ho sasana amin'ny savony akory ny mpianatra ka hoe rehefa kosehina mafimafy dia madio ao anatin'ny fotoana fohy fa mila fotoana ho anomezana fahalalana ampy eo ny cours magistral eo ihany koa ny TD sy ny TP ho an'ny sasany dia rehefa vita zay dia zay vao afaka miroso ny amin'ny antsoina hoe fanadinana. Miantso ny fahendreny ny mpianatra sy ny ray aman-dreny mba ahatsapa fa miray fo tanteraka amin'ny zareo ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra mivondrona ao amin'ny CSS ao ka mba tsy irorosaina ry zareo fa ny antony mahatonga ny CSS ampanantananarivo mitaky dia mba ho fisorohana ny tsy isiny ny année blanche satria ho tonga ho azy ny année blanche raha toka efa atao hoe olana efa tsy azo vahana intsony no iainana ety amin'ny fampianarana ambara tonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Totosa malefatra ambin'ny 10 septambra kosa ny fampahafantarana ny tambazotra Banda Business Link15.mg tambazotra izay fanerasirana n'ireo orinasa eto Madagasikara arahoary ny Sipiriana. No totosainao malefatra ambin'ny 10 septambra ny fampahafantarana Banda Business Link15.mg izay tambazotra iray ahafahan'ny orinasa ara-dalàna iran'ny Madagasikara mifandray. Tanjona amin'izany moa hifankafantaran'ireo orinasa vaventina madinika ary ny hanamorana ny fahitana ny lalam-barotra. Banda Business Linkage.mg io tambazotra io zany dia ho an'ny orinasa ho an'ny mpandraharaha eran'ny Madagasikara mba ahafantarana ry zareo bebe kokoa sy ahafahan'ny orinasa mifandray mivarotra mantany metraka fandaniana ny ahafahan'ny orinasa sitraka amin'io tambazotra io dia orinasa manara-dalàna orinasa entreprise formelle zany ny resahana ny tombony ho azony dia izay hoe ahitana lalam-barotra izay ny anisan'ny tanjona an'ny SMEBLP dia ny ahafahan'ny orinasa malagasy manamora zany ny ahitana lalam-barotra rehefa mampafantatra ny orinasa hoe inona ny zavatra ataony aizany misy azy inona avy ny zavatra vokariny moramora kokoa ho an'ny orinasa hafa ny mahafantatra hoe ay raha mitady vokatra hividy vary na hividy katsaka dia ity orinasa ity mivarotra vary na mivarotra katsaka. Dia io tambazotra io zany manomboka androany dia misokatra amin'ny orinasa rehetra eran'ny Madagasikara. Vaovao mahakasika fambolena sy ny fiompiana nosokafana androany ny farana Analamangandihany voalohany anisan'ny songadina tamin'izany resaka fambolena fiompiana ary ny jono amin'ny fampandrosoana arahoary ny andinidiny. Nisokafana androany ny farana Analamangandihany voalohany ka tsy farana raha tsy amin'ny alahady ho avy izao. Ity hetsika ity dia mifototra amin'ny fambolena sy fiompiana ary ny jono. Nanao fanentanana ho an'ireo tanora ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana mba hanatrika an'izany satria mahavelona ny asa fambolena sy fiompiana ary ny jono. Ka hiara-iasa izy ireo mba hampiroborobo ny sehatra ara-toe-karena ary indrindra fa hahavitantena ara-tsakafo. Tsara ianareo mitodika manokana amin'ireo tanora. Tena hita aty amin'ireo stand ireo fampirantiana izay nandalovanay fa be dia be ny sehatra azon'ny tanora hidirana amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fanodinana ny vokatra. Ka entanina ianareo tanora fa tena mahavelona mampidi-bola ho amin'ny fianakaviana ny fambolena fiompiana ny jono tongava mba mitsidika dia vonona hiara-iasa
amin'ireo fikambanana samihafa ministera mba ampiroboroboana ny sehatra zay atao hoe ekena fa kitso ifaharany faminy toekare pirenena ary indrindra anatsaratsika ny fahafitanteran-tsakafo fantatrareo fa zay dia velorano efa napetraka flo ary tsy maintsy hitatsika fa hotratra zany rehefa mijery aty mitsidika ty nareo de hitanareo fa tena misy sakafo ary tsy mampitsangamena tsara ny kalitao an'ireo vokatra zay aranty eto am'izao foarandihany voalohany amin'ny alamanitra izay ihany koa tompoko lasy toboko vavy no entina anakatona fampahalalam-baovao amin'izao ariva izao misaotra anao tsy nisaraka taminay ary manome fotoana anao amin'ny manaraka indray veloma tompoko